tsy nahavaly tany tsy nitandro asasarana eny na dia anatin'ny hafanana sy ny manevokevoka azy asika zava-doza eo anatrehan'ny tantaram-pirenentsika mihitsy ny fanaovana nio alanjolofo ananganana an'io Colisée-Mbazaha eo anatin'ny rova eto Manjakamiadana. Koa tsy ny antefa tambato ny antsonay fa ny antefa tamin'ny olom-pirenena mandray andraikitra ka dia na ny adidy tokoa ara tsy an'olon-dratsy roy ny fitenenana ny adidy tompo tsy an'olon-dratsy izay no efa nahoana no iray feoantsika androdana an'io Colisée-Mbazaha io. Rehefa tsy mandeha ny raharaham-pirenena tamin'ny andron'ny Roma dia nizara mofo sy nanao lanonana ny tao amin'ny Colisée no nentin'ny empereur nanampiana ny vahoaka. Panem et circonstances du pain et du cirque no filamatra tamin'izany fotoana izany. Tany amintsika dia nitokana ny KFC ny filoham-pirenena ary izao dia manomana ny Colisée tany Roma zany. Ny tena loza nefa dia tsy vitany manao izay mena mahazo amin'ny vahoaka izy fa mametaveta sy manimbazimba ary manitsakitsaka ny tantaran'ny firenentsika amin'ny famafanana ny asina sy ny tantaran'ny rova. Tamin'ny taona 1910 no mpanjakandrianjaka no nanorina ny lapa voalohany teo Manjakamiadana raha mbola Nalamanga no anarany tamin'izany. Besakana no anaran'io lapa io, Besakana ny anaran'ny lapa. Tateo aoriana Andrianampomerina dia nanangana ny Mahitsy Elafanjaka. Zay nataony Andrianampomerina. Besaka zany Besakana nataony Andrianjaka dia Andrianampomerina nanoy Mahitsy Elafanjaka. Dia Radama nanao antrano vola Radama voalohany. Ranavalona voalohany nanao Manjakamiadana. Rasoerina nanao Manampisoa. Ranavalona faharoa nanao amin'ny fiangonana. Nisy teo koa ny dobo masina fankalazana ny fandroana. Eo nanaovana io dobo masina io zany nasiana io Colisée io. Izany rehetra zany dia tsy ho voaverina intsony fa ny Colisée no ibahanao. Orava sy tapaka tanteraka eo ny tantaran'ny rova sy ny tantaran'ny malagasy. Indrindra moa fa izay lazaina fa famerenana ny endriky ny Manjakamiadana amin'ny laonany dia fitaka fotsiny satria tsy misy ifandraisana amin'ny rafitra teny am-piandohana mihitsy izao atao amin'ity rova ty. Hôtely fandraisam-bahiny be fitaratra aty Eropa irony reny no ataony ao. Farany dia izao rafitinina ny hoe zava-misy. Nanatona ny tompon'andraikitra ato amin'ny maso voantsika izahay mba hampita amin'ny filoha ny tebotebo sy ny any ary ny indrindra ny tsy fankasitrahana ny Colisée nefa dia nitsobotsobona fotsiny no tobotoboana no lazay eny ty tsy azoko lerio aoka zava amin'izy ireo fa tsy filoha ny toerina tsy ny filoha no toerina fa ny hevi-diso sy ny safidy diso lalana nataony. Ho tsarainy ny tantara izay fanaovana kely tsy mba mamindro ny vahoaka izao. Koa na hoela na hoaingana ary na tiany na tsy tiany na iza izay solo azy eo dia hitolona hatramin'ny farany isika androdana an'io zava-maloto eo. Kira Elson.